tahaka ny nandranao aho amin'izao tontolo izao no mba hanirahako azy kosa ao amin'izao tontolo izao, ary ho andreto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Jaona 7:10, 9:20 sy 7:20. Betsaka ny olona no alaim-panahy fa tokony hoaringana na foanana ny olona manao ny tsy mety na manao ratsy mihitsy ara hoy ny fanambarany. Mitovy fihevitra amin'ireo rahampy tamin'ny andron'i Jesosy izy ireny, izay milaza fa mahafaly an'Andriamanitra ny mandevona ny mpanota iray. Diso anefa izany fihevitra izany, satria raha izay no marina dia tsy marina ity fanambaran'i Jesosy ity. Hoy ny teniny, tahaka ny nanirahanao aho amin'izao tontolo izao no mba hanirahako azy ireo kosa ao amin'izao tontolo izao. Ary hoy Jesosy manohy fanambarany amin'ny toeram-toko hafa, tsy tonga avy antso ny marina aho fa ny mpanota ibebaka. Izany fanambarana izany no entina sy tokony hoentin'ny sain'ny kristianina rehetra, fa Andriamanitra izany dia tsy mitady ny marina efa marina, fa mitady ny tsy marina mba ho hamarinina sy ho tonga marina. Izay no mahatonga n'ilay fanambarana teo hoe diso ny fihevitry ny rabo fahiny. Ny fandevona nataon'Andriamanitra amin'ny farany dia tsy noho ny fahadisoan'ilay olona, fa noho ny fifikiran'ilay olona tsy hiala amin'ny fahadisoany na dia efa niantso azy Andriamanitra. Dia havana, araka ny fanambarana ao Luka 10:10 izay efa niresahantsika tamin'ny lasa, dia fifaliana ho an'ny lanitra ny mahita mpanota iray izay mibebaka. Izany hoe niala tamin'ny faharatsiany, nanapa-kevitra hiala amin'ny faharatsiany raha ny marimarina kokoa, ka hitodika tanteraka amin'ny fahamarinana. Eto dia tsy misy ny hoe lavitra loatra na hoe akaiky loatra ny vitan'ilay olona, fa ny sainy izay mitady hiverina amin'Andriamanitra no jerevan'Andriamanitra. Ny fony izay manaiky ho kasihan'ny fanahin'Andriamanitra ka hanary ny faharatsiany, hanapa-kevitra ho amin'izany lalan'izany, izay no jeren'Andriamanitra. Ny olona toy izany no katsahin'Andriamanitra isan'andro. I Satana dia hiasa hankivy azy, satria tsy mora ny miala ny mahazatra. Kanefa na dia eo ary izany fanakiana izany, fanakiviana atao Satana izany, ny mpanota izay mibebaka dia hijery sy hibanjina mandrakariva ilay efa sorona ho azy eo amin'ny hazo fijaliana, mba azony mahazo antoka ny amin'ny fiverenany eo amin'Andriamanitra. Hoy ity fanambarany ity, i Kristy dia nanetry tena eo amin'ny toerana ambony nisy azy, ka nandao ny voninahitra niarahany tamin'iray mba hamonjy izao tontolo izao. Ho an'io no nandao izany izao tontolo izao, izay tsy nanota, na hanaiky ho voalefona noho ny fahadisoana izy, no torotoronina noho ny helotsika, mba ahazahoany fifaliana amin'ny fandraisana indray ho anao ilay ondro very, ho ahy ilay ondro very, koa tsarovy ny fibebahana dia mahafaly ny lanitra izany. Ka raha te amin'ny fifaliana an'Andriamanitra ianao,
dia izao, tapao ny hevitrao, ilaozy ny lalana diso fa mandehana amin'ny lalana marina. Ny tompo hitantananao ho amin'izany safidy izany, hivavaka ho anao isika. Tompo, izay rehetra manapa-kevitra androany fa handao ny fiainany ratsiny, fa haniry kosa ny anana fiainana vaovao miaraka aminao, dia raiso izy ireny ary ekeo ny fanapahany hevitra. Mehoery izy andresen'ny ratsy ka dia anam-pifaliana izy sy ny lanitra manontolo, anana fafinaretana izy amin'ny fanarahana anao. Ombay izy Tompo, azafoinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.